No tanterahana fararerinandro lasa teo ny fanombohan'ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny zone d'encadrement ahafahan'ireo vondrona mpitrandraka madinika miasa. Tamin'ny alalan'ny fanolorana ny antota taratasy mara-dalàna fisian'ny zone d'encadrement ao amin'ny faritra Moronmany. Tao amin'ny Fokotany Andranomangitsy Mahavanona, distrikana Ambatofinandrahana sy ny Fokotany Ambomirary Atsimo, distrikana Fandrina, ny zoma 14 oktobra sy ny asabotsy 15 oktobra 2024 no nisantarana izany. Faritra tsy mifanitsaka amin'ny farimpitrandranana na perimetra efa nazona fahazondalana ary tsy tafiditra ao anatina faritra rovana avokoa ireo. Tsara marihana fa manerana ny nosy no ametrahana ny zone d'encadrement toy izao dingana santatra izao. Tonga tany an-toerana ny ministry ny Arenankibonitany sy ny loharan-karena stratégique Rakotomalala Erindrainy Olivier notrono ny solombavam-bahoaka Ambatofinandrahana sady filohan'ny Antemera-Pirenena Ramatoa Razanamaso Christine, ny lolo Madagasikara sady papakateny eo anivon'ny Antemerandoholona Rasolondratsimba Raymond, ny solotenan'ny gouvernoura, ireo taleparitra sy taleirasaparitra ny Arenankibonitany maromaro ary ireo solotenan'ny sampandriram-panjakana ny fotony sivily sy miaramila. Izao etsika izao dia tafiditra anatin'ireo fepetra raisin'ny fitondram-panjakana ho famoronana asa ho an'ny mponina mba ho fiarenana taorian'ny valanaretina COVID-19 sy amin'ny fiatrehana ny fahasahiranana nateraky ny korontana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay misy fiantraikany manerana ny firenena rehetra. Izany dia tafiditra raha teo anatin'ny velorano fahafolon'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina mikasika ny fitantanana maharitra sy lovain-jafy ny Arena Voajanahary. Ny Arenankibonitany moa dia Arena Voajanahary tsy azo avaozina. Araka izany, faritra ao anaty politika ankapobeny fanjakana, tanterahan'ny ministeran'ny Arenankibonitany sy ny loharan-karena stratégique ny hanaovana ho matianina ireo fitrandrahana madinika. Faritra manan-karena raha faritra Moronmany, maro karazana ireo Arenankibonitany itao ary olona manarivo ny maro no miasa ao amin'ny sehatra io. Tsy andeha irery ireo vondrona mpitrandraka madinika fa hiasa miaraka amin'ny fanohanana sy fanorohan-dalana avy amin'ny ministera eo amin'ny lafiny rehetra amin'ny alalan'ireo fitaliavana isam-paritra sy iraisam-paritra. Isan'izany ny fampianarana toa ny teknika mpitrandrahana, ny fanaovana taratasy isan-tsokajy ny ara-panjakana sy ny sehatry ny faritra. Ao anatin'ny faritra zone d'encadrement io, araka izay anarana izay no hanaovana ny fitantanana sy fanorohan-dalana ireo vondrona mpitrandraka madinika. Arena tsy azo avaozina ny Arenankibonitany. Mila tantanana araka ny tokony ho izy izany, miainga amin'ny fitrandrahana, hatramin'ny famoahana sy famarotana amin'ny vokatra mba hisitrahan'ny rehetra tombotsoa. Na ireo vondrona mpitrandraka madinika amin'ny alalan'ny vola hiditra amin'izy ireo, na ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana sy ny fanjakana fohibe amin'ireo tamberim-bidy setra isan-karazany hoy ny ministra. Nanentana ireo vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana koa ny tenany mba hijery manokana ny fampiasana araka ny tokony ho izy ny tamberim-bidy azon'izy ireo mba hisy fiantraikany tokoa eo amin'ny lafiny fampandrosoana izany. Fa ankoatr'izay dia nanentana manokana ny vahoaka ny fotony hatrany ny ministry ny Arenankibonitany sy ny loharan-karena stratégique amin'ny mampikambana eo anivon'ny gouvernement azy ny amin'ny kajiana sy arovana ny tontolo iainana ary indrindra hiadiana amin'ny toroala sy torotanety. Ny ampapia vondron'olona ny fotony satria ny fotony ny fivoregnana amin'ny vahoaka ka voregna amin'ny vahoaka anareo mpitondra fanjakana dia miarahaba anareo ankafaliany misy olotany mpitrandraka zay fa teo aloha ary amafisinareo zao fotoana izao indrindra ireo voatahoaka vahoaka eto Mahavanona anareo ro nahavanona zao zavatra zao voateniteny indray mangifina sa mangifingify anaranara fa zay ngamba mipetraka ny tantara fa hanasoavana amin'ny Madagasikara. Amin'andrivony taonany ny nisian'izao vato zao tato fa sa nisy fitondram-panjakana nagnome alalana anay voahoaka be any sy alahy zay mpitondra tao aloha zay mangalatra zany tsika li miady tato fa manomboka androany hazatsika ny taratasy no ty fitondram-panjakana ty miteka ho amin'ny fitondram-panjakana tomponasy tompovavy agny anao Andriamatoa Filoha agnay ato Ambatofinandrahana anaty magnaza agnay ato magnome voninahitra ho arivo tratry taonay. Fatatsika fa eran-tany zao zany a zao vokatra ataonareo zao dia maro no mitady azy a zava-dehibe zany no tena mba hitantanantsika azy araka ny tokony ho izy mba samy hahazo ny tombotsoany rehetra. Tombotsoan'ny mpitrandraka, ny tombotsoany eto amin'ny vondrom-bahoaka itsanjara-paritra satria dia misy ny tamberim-bidy iverina aty aminareo
rehefa zay tamberim-bidy zay arakarak'le misy an'le laissez-passer misy sosy ao a hoe niainga taty misy tampon mera ahafahany mera fa niainga taty aminazy io vokatra io sy ny iny ny ahafahana manao ny kajy amin'ny fandoavana ny tamberim-bidy hiverina ty aminareo. Rehefa tonga ty kosa ny tamberim-bidy dia mba tena tokony ampiasaina ny tokony ho izy ny vola. Le programme d'emploi moa zay moa mbola iresahan'ny solom-bavam-bahoaka anareo ihany amin'izay ahoana rehefa ho tonga amin'ireo maire isan-karazany rehefa miverina zay tamberim-bidy zay a mba tsy ho lanilany foana fa mba tena hitondra fampandrosoana marina ny fitrandrahantsika ny harena zay nomen'Andriamanitra antsika satria araky ny voalo-tsoratra amin'ny Salamo 420 dia any Jehova ny tany sy izay rehetra ao aminy. Satria fitaovana nomen'Andriamanitra anay agnao Andriamatoa Minitra hangala ny fahantrahanay aty Ambato Finandrahana. Izany harena izany mba ho afaka isitraka daholo ny vahoaka ato Ambato Finandrahana ka mba ho agny agnaty vilagny sa ho tratsany kira ravikira maitso koa tsika fa mba ho agny agnaty vilagny ho agny agnaty poketra izany vokatra ny fahazahona mpamaritra ty harena ity.